Mazàna tompo-lasy tompo-vavy, mahazo vahana ny oram-baratra amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Isan'izany ety amin'ny faritry ny afovoantany, ny ilany andrefana sy atsimo andrefan'ny nosy iny. Any amin'ny 2.70 ora ho avy no misy ny avaratra azy amin'ny serana eto amin'ny nositsika. Ho amin'ny rapitso alaviva 5 ny volana aprily 2022 ary ho amin'ny maraina dia hisy ny sisan'orana ny amin'ny morontsirak'i Sofia sy Boeny ary Sambrano iny. Andrahoana kosa ny andro ny amin'ny afovoantany sy ny morontsiraka atsimo atsinanana ary fandimby eo ny maloka sy ny mibalika ny amin'ny fatra sisa. Ho amin'ny alarobia tolakandro indray dia saika hisitraka oram-baratra avokoa manerana ny Madagasikara, afa-tsy ny any amin'ny ilany avaratra atsinanan'ny nosy iny, any Analanjorofo sy Atsinanana ary aty atsimon'ny nositsika no andrahoana ny andro. Mahakasika ny taremarika ny maripana indray dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia 20 degré celsius no mangatsiaka indrindra aty Antananarivo sy any Vakinankaratra, any amin'ny faritra afovoany andrefan'ny nosy iny, izany hoe any amin'ny faritany Mahajanga teo aloha no misy ny mafana indrindra 4.30 degré celsius. Ho amin'ny alakamisy 9 ny volana aprily 2022 indray dia nitsoka avy avaratra andrefana no hamaritra ny toetry ny andro eto amin'ny nositsika. Vokatr'izany dia andrahoana ny andro ny amin'ny voamaraina amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny ho tonga alolo kely ny oram-baratra ny amin'ny faritra afovoany andrefana sy atsimo andrefana iny. Hisy risiky ny oram-baratra ihany any avaratra andrefan'ny Madagasikara ary tahaka ny mahazatra ny aty amin'ny afovoantany dia ny tolakandro sy ny amin'ny alina no hisy ny oram-baratra. Ny ankoatr'izay moa dia hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Mahakasika ny maripana dia hisy ny fiakarany maripana ambony indrindra ho amin'ny faritra afovoany atsinanan'ny Madagasikara. Tsy misy fiovana kosa ny amin'ny faritra sisa fa mbola 4.30 degré celsius hatrany no ambony indrindra ny Mahajanga sy Mahevatanana any. Ny zoma fa 7 ny volana aprily 2022 indray araka nefa voalaza teny am-piandohana dia hisy ny avaratra azy amin'ny serana. Vokatr'izay ary dia anorana miatoato any Analanjorofo sy Atsinanana any indrindra ny amin'ny voamaraina. Ny aty amin'ny faritry ny afovoantany kosa dia andrahoana fa mety arahana herika manify izany indraindray. Anoram-baratra kosa ny amin'ny faritra sisa amin'ny ankapobeny. Hisy fidina ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra atsimony Madagasikara aty mandrina ny 30 hatramin'ny 1.30 degré celsius izany. Mahakasika ny tany fahalotondrivotra eto Antananarivo indray dia atonony izany amin'ny ankapobeny manodidina fehatra ny eo amin'ny mesa avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina ho antonony amin'ny ankapobeny tany fahalotondrivotra eto Antananarivo. Dia izay tompo-lasy tompo-vavy mamarana ny meteo antsika ho amin'ny ala aty manome fotoana anareo amin'ny manaraka. Veloma tompoko.